natomboka androany teny amin'ny Carleton Anosy ary aritra roandro ny atrikasa tohanany vondrona Europeana amin'ny alalan'ny fandaharana asa Procom andinihana ny fomba ahafahana manome tolon-draharaha andreo orinasa tena madinika ary salatsala. Ny orinasa tena madinika ary salatsala na ny MPME dia mpamorona asa sy arena. Misedra olana izy ireny matetika ary ny antsoina amin'ny teny vahiny hoe organisation intermédiaire no manome tohana azy ireo. Zava-dehibe araka izany ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny reto farany. Antony nahatonga ny atrikasa mandritra ny roa andro tanterahana eny amin'ny Carleton Anosy araka ny fanamariana ny oety ny filohan'ny fédération-ny antenimieran'ny varotra sy ny indostrie eto Madagasikara. Mikasika indrindra ny hoe renforcement de capacité, izany hoe fanamafisana ny inona moa fahaiza-manao n'ireo organisation intermédiaire. Ny organisation intermédiaire moa dia ireo zay rafitra izay manohana an'ireny orinasa madinika sy salatsara an'ireny. Zay no tena mazava asika androany satria maro amin'ireny orinasa tena madinika ary salatsala an'ireny zany ankabetsahany zany dia sahirana eo amin'ny hoe rafitra amin'ny fitantanana noho ny hoe tsy fahampian'ny resaka ara-bola, tsy fahampian'ny resaka ara-fitaovana ary indrindra koa tsy fahampian'ny fahaiza-manao hoentina manatanteraka ny asa. Mariana fa ny Procom na ny programme d'appui à l'emploi et à l'intégration régionale dia natomboka tamin'ny volana novambra 2024 ary toetra amin'ny febroary 2024. Tao anatin'izay dia maro ireo vokatra hita. Fotsy elakory zay ny Procom no nanohana mivantana amin'ny resaka ara-bola zany financement direct ohatsika chambre de commerce maromaro fitonga misera tsy diso zany hoe nanohana mivantana mba ilazana amintsika araka ny resaka teo hoe resaka ara-bola sy ara-fitaovana ny tena manahirana dia fanalana olana tanteraka an'ireny chambre de commerce ireny zany ny fanohanana izay atao Procom ohatran'izao. Ny lehiben'ny masivon'ny vondrona Europeana miasa sy monina eto Madagasikara Antonio Sanchez dia nanandrantitra fa mila fahamarina toerana ny sehatra tsy miankiny, mila fitsarana mahomby ary mila famatsim-bola. Nambarany ihany koa fa ho tanterahana ny faha 2017 ny fionanan-databatra boribory. Fahatelo, miopana amin'ny toe-karena iarahana amin'ny vondrona Europeana miaraka amin'ny gouvernemanta malagasy sy ny sehatra tsy miankiny.